Ao anatin'ny ankatoko ny fety tanteraka moa isika amin'izao fotoana izao ary ao anatin'izay vanim-potoana ny fety izay indrindra moa dia manana tolotra vaovao ho an'ireo mpanjifa mahafatra-po ilay mpandraharaha Orange Madagascar. Nisy ary ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nentina nampahafantarana izany izay tanterahana tetsy amin'ny foibeny tetsy Andrahary io tolakandro io. Tolotra azo isafidianana tokoa fono omeny Orange Madagascar. Mitondra fanazavana mahakasika an'izay moa Andriamatoa Arzona Renault Forlova Ramanantsoa Christian rakotondramanga kosa no nanao ny fanadihadiana. Wakati kufety zao dia misy tolotra maromaro ataontsika hoe fanolorana tolotra Orange Madagascar ho an'ireo mpanjifany sy izay rehetra maniza ny anjifa ato amin'ny tambazotra Orange Madagascar. Anisan'izany ataontsika hoe tolotra offre smartphone vaovao efa misy maromaro moa izy ireo manomboka amin'ny 7 décembre no mandeha dia misy tolotra vaovao zany manomboka amin'ny 15 000 ariary. Misy ihany koa ireo ataontsika hoe tablety low cost. Tablety low cost moa tsina pour fa ataontsika hoe tablety mora ny vidiny nefa ny kalitao mitovy amin'ny rehetra ihany tsara ohatran'ny tolotra rehetra tolotra Orange Madagascar ihany vidiny 2 ariary dia efa mahazo anazy. Misy tolotra maromaro mihitsy tolotra Orange Madagascar amin'izao ankatoko ny fety zao ho an'ilay smartphone zao ny offre smartphone aloha raha ohatra ka mividy smartphone alohan'ny 1 décembre dia mahazo fidirana mamepona ao amin'ny lalatina any amin'ny CCI vato ny 1 décembre ho avy zao. Misy ihany koa ny tolotra farany ataontsika hoe Gmail chat iarana miasa amin'ny Google izy io raha toy nareo ka manana compte Gmail efa manana compte Gmail dia manana quota na 50 SMS zany hoe amin'ny alalan'ny SMS mandefa chat amin'ny Gmail. Tolotra sakora vaovao reo dia tsara ihany aloha marihana fa marina fa hoe amin'ny volana janvier dia efa tapitra ny fety fa ho an'ny Orange Madagascar kosa dia mitovy hatrany ny fety ka hatramin'ny 10 ny volana janvier. Ho an'ireo mpanjifa rehetrarehetra na ireo maniry ny anjifa dia amin'ny tambazotra ny Orange Madagascar dia afaka manantona an'ireo agence Orange rehetrarehetra izy na